Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Afaka ny hoateraka indray ve ny zaza. Izay fanontaniana izay no hitondrantsika valiteny amin'ity video manaraka ity. Efa nisy video nataoko ato amin'ity page ity azontsika jerena makasika an'izay fahaterahana indray izay. Tsy hiditra amin'ny antsipiriany makasika izay intsony fa toy an'izay video izay ity video izay ataoko anio ity. Iresahana ny amin'ny hoe afaka ny hoateraka indray ve ny zaza. Ny zavatra tiako mariana ety ampiandohana aloha ry havana, le fahaterahana indray raha averina amin'ny fomba tsotra dia ny hoe le fanavaozana ny fanahintsika. Izay fanahy maty dia novelomin'ny fanahy masina satria hoe nateraka ny fanahy tamin'ny fotoana izay ninoantsika ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Nino aho hoe niara-maty amin'i Kristy, niara-belona aminy dia amin'izay fotoana izay no tonga ato anatiko ny fanan'Andriamanitra manatanteraka an'izay zavatra inoko izay dia manangana ny fanahiko. Dia tsy olona mandeharaka ny nofontsony fa mandeharaka ny fanahy. Io fanahy io dia noarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny jiro, ka raha mbola tsy nateraka indray dia toy ny jiro maty io. Fa rehefa nateraka indray olona dia mandeha amin'ny mazava amin'izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra amin'izay izy manomboka eo. Ny zavatra faharoa izay tianao marihana amintsika dia ny hoe io fahaterahana indray io dia tsy maintsy mandeha mialohan'ny batisa io. Zany hoe tsisy olona tokony atao batisa nefa mbola tsy nateraka indray. Satria ny batisa dia marika anehoana amin'ny fomba hita maso sy azo-tsapain-tanana fijorona vavolombelona amin'ny hoe ity olona ity dia efa niarana levona tamin'i Kristy. Efa niara maty tamin'i Kristy ny fahotany ary efa niarana tsangana tamin'i Kristy izy. Manana an'izany finoana izany ity olona ity ary tanteraka amin'ny fanahiny izany ka dia io aseho amin'ny endriky ny batisa io izay le fahafatesana sy fahavelomana izay. Ary rehefa miresaka batistika dia tsy maintsy miresaka fahafatesana sy fahavelomana mandrakariva symbole an'izay ny batisa araka ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina toko fahaenina ny tenin'ny fahefatra manao hoe faniarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay zany le izy le fahaterahana indray le régénération, le nialanao tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana iny fotoana voalohany iny no aseho amin'ny batisa. Dia io moa mahatonga ny olona sasany tena hoe masika mihitsy amin'le batisa ny amin'ny hoe tsy maintsy misitrika satria le hoe le misitrika ny dikan'iny le tena hoe levona mihitsy zany dia niakatra tao dia le fahavelomana zany niala tao anatin'ny arahany tao. Nefa moa ravana rehefa tena diniantsika dia hevitra pokaty ihany zany satria araka ny fanambarako teo amin'ny fotoana inon'ny olona ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganan'i Kristy no tonga ho amin'ny fahaterahana indray fa tsy amin'ny batisa akory. Fa ny batisa asa mety ho herinandro na ray volana na herintaona aorianan'le fahaterahana indray vao atao dia amin'izay fotoana izay le batisa marika fotsiny. Ka mamarika fotsiny an'izay dia tsy niabetsaka ny rano na ny fomba nanaovana azy mahatateraka an'le fahasoavana fa le finoana dia efa nahatateraka azy fa iny marika fotsiny ihany. Tsy hiditra lavitra be amin'izay fa efa nisy video nataoko ihany koa momban'ny batisa ato amin'ity page ity. Fa izay tena tiako valiana amin'izay dia le hoe satria tsy maintsy ateraka indray vao atao batisa dia hoy isika hoe ny zaza raha ve zany afaka no ateraka indray. Ny valiny dia tsotra fa mialohan'ny maliko azy dia tia hanazava amintsika aloha natao hoe olombelona. Io olombelona io raha ny soratra masina ny jerevana dia mizara telo. Ozy izy Paoly any amin'ny Tesalonina voalohany toko 5:17 manao hoe aoka horovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika. Ny olombelona zany dia mizara telo fanahy, aina, tena. Le fanahy le esprit io le ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Io le hoe mivavaka amin'ny fanahy. Le fanahintsika zany no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ity le amba ity indray io lay antsoina hoe aina. Io amba io no misy ny saina, ao anatin'io no misy ny safiditsika, ao anatin'io no misy ny fihetsepontsika. Dia ity tena ity le vatana io lay nofo amandrahantsika zany. Ny olona rehetrarehetra rehefa nanoty Adama sy Eva dia zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianareo raha mihinana ny voankazo io. Ka rehefa nihinana le voankazo izy mivady voarara dia tafiditra le fahotana dia maty.
ity fanahy ity. Nanomboka teo zany ny olombelona rehetrarehetra zay rehetrarehetra teraka taorinany Adama sy Eva, akoatra ny Kristy satria Kristy tsy nateraka ny fiombonan'ny lahy sy ny vavy, fa ny olona rehetrarehetra zay teraka zany dia araka ilay tenin'Andriamanitra any Korintiana voalohany toko 10:22 manao hoe fa tahaka ny fahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama. Maty daholo zany ny olona rehetra ao amin'ny Adama. Fa ino io maty io? Ny fanahy io maty io. Ny fanahy io maty io fa avy eo mio nisy fiatraikany tamin'ny vatany any dia maty daholo koa na ny vatana aza taty aoriana. Zany hoe fahafatesana tena amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany le fahafatesana, fa ny fanahy ny tena ny atomboan'io fahafatesana io. Ka le teny hoe maty fanahy zany ny olona rehetrarehetra dia tena zay olona rehetra teraka, dia olona feno izy vatana, fanahy, aina, tena saingy, lay fanahy dia maty. Dia le olona zany raha mbola tsy nateraka indray dia tena olona entiny retoentiny saina beany sy ny fihetseham-poany beany sy ny safidiny sy ny vatana ara-nofo be fotsiny izy, fa ity fanahy ity tsy inona maty io. Zay no mahatonga an'ireny olona tsy mivavaka ireny tsy misy réaction, tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ny fanahy satria maty ny fanahiny. Ka io resaka io dia na ny zaza ara. Zay no mahatonga ny hoe nitorotorona tamin'ny ota isika dia nateraka tamin'ny ota, zany hoe fampanotatsika satria avy hatrany dia ara-nofo, maty ny fanahy. Ka ny olona miteny manao hoe ny zazakely dia tsy manatsiny, ny zazakely dia anjely dia tsy mahay ny atao hoe olombelona araka ny soratra masina izy matoa miteny an'izany. Fa raha mahafantatra tsara ny constitution na hoe ny caractéristique ny olombelona araka ny soratra masina dia mahalala tsara fa ny fanahintsika io dia maty io eo am-piterahana isika. Fa ny fahaterahana indray no mamelona an'io. Rehefa miditra le fanan'Andriamanitra dia mamelona an'io. Ny dikan'izany dia izao na ny zazakely aza dia mila ny fahaterahana indray hamelomana an'io fanahy io, ny olona rehetrarehetra. Fa raha ohatsika hoe ny zazakely tonga dia efa masina, tsy nanota, tsy manatsiny, tonga dia makany an-danitra rehefa maty ny zazakely, ny dikan'izany tsy mila mandalo amin'ny hazo fijaliana zany ny olona sasany fa makany an-danitra ny zazakely. Tsy mila mandalo amin'ny Kristy zany ny zazakely fa tonga dia makany an-danitra. Fa tsy misy olona makany amin'iray raha tsy amin'ny alalan'i Kristy. Raha tsy ateraka indray tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dikan'izany na ny zaza raha tompoko. Raha vao tsy ateraka indray ny zaza tsy tonga any an-danitra zany. Fa raha vao ikentsika hoe tonga any an-danitra ny zaza nefa tsy nateraka indray disotsika mihitsy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 7 manao hoe tsy maintsy ateraka ianareo vao makany an-danitra. Ary zay mahatonga mi-insiste tsara ny hoe ny zaza tompoko aloha azavaiko amintsika tsara fa ny zaza rehefa teraka dia maty ny fanahiny, fa ny nofony sy ny aina lay amina reo no velona tsara. Dia izao ny zavatra mitranga. Le ray aman-dreny rehefa hoe efa nazavaiko zao tamin'ny batisa hoe tena batisa ny batisan-jaza. Rehefa ohatra le ray aman-dreny ka mino ny amin'ny hoe za dia mino fa niara-maty tamin'ny Kristy, niarana tsangana tamin'ny Kristy dia taterahan'ny fanahy masina ao anatiny amin'izay finoana izay ilay fananganana ny fanahiny hoe atsangana amin'izay fanahy satria efa nino izy. Dia tahaka an'izay koa le ray aman-dreny, izay zavatra inonao fa ataon'Andriamanitra amin'ny zanakao dia taterahan'ny fanahy masina aminy izany satria ny finoanao dia tongava arak'izay inonao. Ka mino hoentiko le zanako minao hoe ity zaza ity dia inoko fa miara-maty amin'ny Kristy ary miara-tsangana amin'ny Kristy amin'izay fotoan'izay dia tanteraka amin'ilay zaza tokoa izay zavatra izay dia amin'izay fotoan'izay zany miditra ao anatin'ilay zaza ny fanan'Andriamanitra manangana, mirégénérer azy, manala le fanahiny izay tamin'ny fahaterahana, fahafatesana ho amin'ilay fiainana, mandrehatra ilay fanahy satria io fanahy io dia hoarin'ny soratra masina amin'ny jiro dia mirehatra zany io manompo koa zany no tonga le fahaterahana indray ao amin'ilay zaza, le vie spirituelle, vie io amin'ny mahafahaterahana azy dia io ny vie kiné, zany hoe misy fiainana tonga zany ao anatiny ao. Dia iny fiainana tonga ao anatiny ao iny ohatrany hoe fiainana tena feno iny saingy mila mitombo iny. Dia izay no mahatonga an'ilay zaza hoe azo atao batisa satria nateraka indray izy, vokatra le finoana le ray aman-dreniny. Totsika manao hoe maninona raha indrasana rehefa lehibe izy, fa inona tsy maintsy niezaka zaza nanaovana an'ilay batisa amin'izy mbola kely io. Ny antony dia tsotra, raha fahasoavana azo ny raisina amin'ny fahazazana ve, raha fanahy tokony hosokafana ve, ho velomina amin'ny fahazazana ve, dia maninona no indrasana amin'ny fahalehibeazana nefany izay le fahaterahana indray zay no anisan'ny condition hidirana any an-danitra. Ary zay mahatonga hoe tsy voatery andrasana rehefa lehibe izany, fa tena azo atao tsara mihitsy ny manao an'izy amin'ny mbola kely. Totsika manao hoe ka finoana le ray aman-dreny fe zany pastera dia ahoana ny impossible zany fa finoana le ray aman-dreny fa tsy finoana le zaza. Dia izao ny fanontaniana napetrako mandrakariva amin'ireny olona ireny manao hoe ianareo ve manao
fanoloran-jaza nareo ve manao fitsofandrano zaza de hoe manao zay de raha manao nareo de am'izao fide ahoana tena tsy voatsofin'Andriamanitra rano tokoa ve le zaza tena voaray an'Andriamanitra vita tsy voaray an'le zaza de hoe tena voarayany tena voatsodrano tokoa le zaza satria zay ray aman-dreny de mino fa hoe tsofin'Andriamanitra rano ty zaza ty le zaza tsisy raha hainy ao fa ianao ray aman-dreny no mino manao hoe tsofin'Andriamanitra rano ty atolotra n'Andriamanitra de tena tanteraka amin'le zaza tokoa zay izay finoana zay no finoana ampiasaina amin'ny batisa ny amin'ny hoe za de mino satria le zanako mbola kely tsy afaka ny anatanteraka an'izany de za mino fa Andriamanitra no manangana an'ity zanako ty koa amin'ny fahafatesam-panahy ary miara-maty amin'ny Kristy de miara-velona aminy de zay finoko ny asa-pamijeny Kristy amin'le zanako zay no atanteraka an'le izy fahaterahana indray ao anatiny zany hoe possible ary tena azo antoka tsara mihitsy ny hoe ny zaza de azo ateraka indray fa aveo mitombo iny tahaka ny dehibe ihany na de nateraka indray ary androany de tsy tonga de hoe feno be tonga de lasa olo masina be ara-pitso fa mandeha ohatry ny vita fiditra ao io de mitombo mitsiro tsikelikely fa tsy tonga de hoe androany teraka indray de raha-pitso de fa misy zavatra be dehibe voalaina amin'ny fiainako fa mandeha tsikelikely am'zay le fitombona ara-panahy de iny zaza iny de anjaran'ny ray aman-dreny no mikolokolo manazava azy mitarika azy amin'ny soratra masina fa efa ao anatiny ao le fahaterahana indray efa ao anatiny ao le fanahy masina de azavaina amin'izay ny zavatra zay tena mila tsindrina ry havana de izao ny olona rehetrarehetra zay mitondra ny zanany eo amin'ny batisa raha hoe hoentiny amin'ny mbola kely atao batisa ny zanany de olona tokony efa nateraka indray zany raha izay le izy satria olona tena resy lahatra ary mahafantatra tsara ny atao hoe fahaterahana indray no tokony hitondra ny zanany amin'le batisa satria le fahaterahana indray koa ho tanteraka amin'le zanany no aseho antsary eo amin'ny batisa ka raha ohatra le ray aman-dreny ka olona mbola sadasada mbola tsy resy lahatra tsara nefany tonga de mitondra n'le zanany izy de amin'izay fotoana zay lasa misy le inversion zany hoe lasa mandeha aloha indray ny batisa nefa tsy tokony andeha aloha ny batisa ary zay mahatonga ny hoe ataovy mafy tsara sady matanjaka tsara sérieux tsara ny fiofanana batisa mba ho ray aman-dreny tena converti mba ho ray aman-dreny tena resy lahatra no ray aman-dreny mitondra ny zanany ho amin'ny batisa fa izay no antoka mahampahomby le batisa satria le finoana ray aman-dreny no finoana takina eo amin'ny batisa ianao izay milaza fa tsy azo atao batisa ny zaza nefa ny mitondra ny zanako ao entina ho tsofondrano mino anao fa voatsodrano io zaza io satria na de zaza tsy malala momba ny zanany izy fa de mino anao voatsodrano io tsy afaka ny tenanao fa izay finoana zay mihitsy ny finoana hoentiny ray aman-dreny mitondra ny zanany amin'ny batisa ny amin'ny hoe mino fa miara-maty amin'ny Kristy koa ty zanako ty miara-belona amin'izy de zay finoana zay no tanteraka fanahy masina ao anatin'le zaza nateraka indray an'le zaza raha ny tena marina zany efa misy olona be dehibe efa nateraka indray fa ny tena olana de izao tsy iainan'ny olona le fahaterahana indray tsy iainan'ny olona le fahaterahana indray efa ao anatin'le fanahin'Andriamanitra efa ao anatin'le ainy efa narehatra Andriamanitra ny fanahany fa ny olana de izao tsy mandeha araka ny fitarihan'io fanahy io izy tsy miasa amin'ny tsy aktiveny tsy mifandray tsy velomany zany le fahaterahana indray zay zany ny tena olana fa miakabetsahan'ny olona zany de fa betsaka ny fanateraka indray fa le mivelona an'le izy no tena vitsy ary zay no mahatonga ny hoe tsy misy olona tonga de avy any akibondreniny de kristianina fa ny fahaterahana indray no maha-kristianina ny olona ary tsy zay rehetra hoe nateraka indray na hoe mitenina azy ho kristianina no makany an-danitra fa zay tena miaina ny fiainana maha-kristianina zay tena miaina le fahaterahana indray izay fanazavana zay de fanazavana feno ary tokony ho saintsaintsika tsara sodiniantsika lalina fa ny valiny de hoe tena afaka no ateraka indray ny zaza nefa de izao tsy maintsy mitombo iny fahaterahana indray iny ary le fiainan'le fiovana zay hitarihan'ny fanahy masina ao anatiny ao izay am'izay no tena zava-dehibe indrindra fa le fahaterahana indray de fanomboana fotsiny ihany ka de mirary soantsika rehetra raha nahasoantsika izay video zay de zarao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen